Faly miarabantsika tserery avy-indray tratry izao zoma maraina fa 4 volana May izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola mandray ny fahasoavany indray an'io raiso zavatsoa ao amin'ny fiainanao zany ary eokany ianao azoto manjakariva indray ny tenin'Andriamanitra. Mbola indirantsika ny amin'ny mofonenan'io dia hivavaka isika. Ny Tompon'Andriamanitra eo mbola avy-mpisaoranao hatrany izahay satria avy aminao ny androm-pisianay, misaotra manome fitiavana anay, misaotra ihany koa miaina ankonana tsirairay avy. Ary tsy mba mamelanay irery ianao fa mankahery amin'ny fotoana rehetra ary ankehitriny izay indray ny teninao dia meteza ianao hiasa ho fiainanay tsirairay avy ihany koa anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao ny sabata famantarana ny fifandraisana araka ny fanekena. Nalaina amin'ny Exodosy 3:17 manao hoe ho famantarana amiko sy amin'ny zanak'Israely mandrakizay izany fa tamin'ny henemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany ary tamin'ny andro 7 dia nitsahatra izy ka niala sasatra. Amen. Tsy hanao tsinitsinina ny ten'Andriamanitra tahaka an'izay ataony ankehitriny ny lehilahy sy ny vehivavy raha toa manaiky an'ilay sabata marina. Ho rojo volamena mampifamatotra azy amin'ny mpamorona azy ny fitandremana ny andro 7. Tsy omekaja no sady dikaina nefa ny didy izay manondro ny toetra n'ilay Andriamanitra marina, ilay mpamorona no sady mpifehy ny tany. Izany ny antony tsy mampisy filaminana eto amin'izao tontolo izao. Nanosy-botanana ny famantarana napetrak'Andriamanitra ny fiangonana ary naneho ny toetrany tamin'ny fomba diso. Engany eny lehilahy sy ny vehivavy hitsahatra sy hampisaraka ny tenany amin'ny lanitra amin'ny fitondran'ny tena ratsy intsony. Nodikaina manko ny lalàn'Andriamanitra ka miantso vahoaka anankiray izy mba hanarina an'izany fandikan-dalàna izany. Tsy ho ela dia hisy lalàna olaniana izay haneriny rehetra hitandrina ny andro voalohany amin'ny herinandro eo amin'ny toeran'ny andro 7. Tsy maintsy hiatrika an'izany zavatsarotra izany isika ary ho tojo olana na dia tsy mandranitra ady amin'ireo izay mitonona ho mitandrina ny didin'Andriamanitra aza. Ataon'ny loanantsika ireo teny mazava ireo, koa izy amin'izay mahalala ny fahamarinana no hosahanao tsinitsinina ny lafin-javatra mampiavaka ny finoantsika. Toe-javatra anankiray mifono fahamarinana ny nanaovan'i Jehovah Tompo an'izao tontolo izao teo anatin'ny henemana sy ny tsaharany tamin'ny andro 7 ka tokony hotoriana amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena ary ny samihafa fiteny sy ny olona rehetra. Famantarana amin'Andriamanitra sy ny olona tokoa ny sabata ary koa porofony ny faharembem-panahiny sy ny famindram-pona ary ny fitiavana. Marika mampiavaka ny vahoakany amin'ireo mpivavaka sandoka rehetra eto amin'izao tontolo izao izany ary Andriamanitra mihitsy ny mivoady fa hitahy azy ireo noho ny fankatoavany naneho taminy fa izy no Andriamanitra izy ireo ary koa nanorina fifandraisam-panekena taminy sady anatanteraka ny feny fikasany amin'izay rehetra mankato azy Jesosy. Izany ny fitiavana izay asehony antsika tsirairay avy, ny riana dia hanana fahatokiana feno aminy anie isika ka tsy salasala ny amin'ny fitandremana ny didiny. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Ampio izahay ho mpanompo mankato tokoa fa tsy ho mpiheny fotsiny ihany ka izahay koa ny ho fitaratra eo amin'ny tontolo rehetra misy anay. Meo anay ny hery izay avy aminao ary tolory toe-tsaina endry sy mendrika anao izay. Anaran'i Jesosy. Amen. Yeah.